mahafinaritra ny fiarabana toko klasy toko vavy. Raha atao jeritodika dia tamin'ny maraina teo no nafen'ny fepetra rehetra ka lasa tempête tropicale modérée ilay fahatrandro ratsy. Izay hitantsika tato amin'ny ranomasimbe Indiana tato ary nomena ny anarana hoe Eliakim. Tsy mitsahatra mitombo hery izy ary tamin'ny hariva teo dia tany amin'ny 890 kilometatra atsinanana somary atsimbo atsinanana antalano misy fohy be ny Eliakim. Mitondra rivotra 80 kilometatra isan'ora sy tafio-drivotra 10 kilometatra isan'ora izy amin'izao fotoana izao ary vinavinaina hiditra tanety ao Cap Masoala 80 kilometatra atsimony Antala izy ny Zoma 19 martsa ho avy izao, izany hoe eo anelanelan'ny amin'ny 10 ora maraina hatramin'ny 2 ora tolakandro. Efa mikiza be ny orana entiny ny rahona miaraka aminy any amin'ny ilany atsinanany Madagasikara ray manontolo iny. Noho izany ary dia miova ho toy izao manaraka izao ny filazana loza. Mampiatra avy hatrany filazana miloko mena ny fatra Sava Analanjirofo atsinanana aloatra ny distrikany Bealana ny Befandriana Avaratra sy Mandritsara. Filazana miloko mavo kosa ho an'ny fatra Vatovavy Fitonandy Mangoro Diana ny distrikany Analalava Antsohi Port Berger Mampikony ary ny distrikany Tsaratanàna. Filazana miloko maitso ho an'ny fatra Analamanga Boeny ny distrikany Kandreo sy Maevatanàna. Ny Panjono eo anelanelan'ny Morotsiraky Mangoro sy ny Cap d'Ombre dia iangaviana mba tsy hivoaka an-dranomasina intsony. Arak'izany ny mandrafitra ny toetry ny andro dia ny fiantraikan'ilay rivo-doza Eliakim amin'ny ray apahatelo avaratry Madagasikara fa ny tsioka avy atsimo kosa ny amin'ny faritra sisa. Toy izao manarak'izao ny mety toetry ny andro no vinavinaina ao amin'ny rapitso ho amin'ny maraina dia hanorana ny faritra aloatra Mangoro sy atsinanana mahazo faritra Vatovavy Fitovina sy atsimo atsinanana iny ary ny ilany atsinanany Avoatany ray manontolo. Ho betsabetsaka kosa ny rotsakorana ny Sava sy ny faritra Diana iny tahak'izay any Analanjirofo sy Tomasina ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro ny any amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia ho betsaka ny rotsakorana ny amin'ny faritany Antsiranana sy ny faritan'ny Tomasina tahak'izay koa ny amin'ny faritra Sofia sy Boeny iny sy Betsiboka Vatovavy Fitovina atsimo atsinanana ary ny ilany atsinanany faritry ny Avoatany ray manontolo ary fandimbiasa ny rahona sy masoandro ny any amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny maripana indray ny ambany indrindra dia 13 degré celsius izany hoe somary misy vidinan-kely. Ho amin'ny rapitso tolakandro ny maripana ambony indrindra dia 13 degré celsius ho amin'ny faritan'ny Toliara sy ny manodidina azy rehetra iny. Ity indray no tsara fantatra ho an'ny mety toetry ny andro an'ireo nosy sy firenena vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara. Nosana tandrifindrahoana amin'ny faritra Nairobi ao amin'ny rapitso tahak'izay koa ny Maurice, Comores, Seychelles sy La Réunion lalovandrahona ny Bangkok ifandimby ny masoandro sy ny rahona ny Paris sy Milan. Dia manasa anao no j'aime ny page Facebook ny Météo Madagasikara raha te halala bebe kokoa mahakasika ny mety toetry ny andro sy ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao mametraka ny matrabeona toko klasy toko vavy.